Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akia Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akia Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akia Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akia Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akia Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Akia Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray lasana mbavandrana miarabana antsika tsirairay avy tratrantsy eto amin'ny androany ity. Miarabanao tonga soma tsara eto anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahanao fandarana Andramboka Izaho ny Akia Radio ary ny groupe zay maharesy dia tahiny tompontsika rehetrarehetra dia matoky sy mino fa ifampahereto indray tsika amin'ny androany ity ary dia ny tanan'Andriamanitra ny kasika antsika tsirairay avy izay any tokantrano any. Raha andro anao vao tonga miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa natongavana eto fa zataitra ianao fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao. Alleloia. Ary za matoky sy mino fa isy afatra Andriamanitra tia noeninao ny atongavanao eto androany. Tsy hoe tonga eto akory ianao ka ho vonoina, tsy hoe tonga eto akory ianao ka ho latsaina, fa tonga eto ianao anomezana ahafahan'Andriamanitra manome anao sy miteny aminao ny teny mamy izay mendrika anao androany. Ka dia maritatra amin'ny farany ary raha mampiray anao ny androany dia tongavandray fa eto foana zay latsinay manomboka androany ka hatramin'ny zomantsika eto foana. Ara-paina koa tsika rehetrarehetra tahiny tompo na rehefa paketo falibe foana tenako mahita anareo. Alleluia. Ary alleluia. Faly foana mahita anareo tahiny tompo $100 Koweïty eo avy eo Izaratsojano Fandori Fampiaraba $100 Koweïty, Nasimi Koweïty, Thierry Albenza France, Jesosy Noely Koweïty, Marie-Angela Dubai, artizana de Madagascar France, Kadaka Malala France,
Lovlitina France, Mampionina France, Rantalina Marisalina Madagascar, Andrina Solo France, Rosemina France, Oria Christina, mbola tsy fantatro hoe aiza raha afaka amin'ny teninao izy misy anao mahera-bahaka anao pitsona mbola tongetanao azafady tsira mboramela France elana miarinena France malizo hoe États-Unis felana koto France Jonadaria Liban tainje sosy isika menakafika ikenandrena solo Madagasikara mirarandre malala zanany ihany mo Allemagne tojo Allemagne dia marinaty ana Canada Milosopianjana Arabie Saoudite razana Sylvie Koweït Angelina Rodriguez Arabie Saoudite Mampionina France efanteneko to tahiny tombotsika rehetrarehetra tonga soa ty tsodrano atsika androany Isaia fa 8 andininy fa 7 Halleluja no tena Andriamanitra hoe indro tonga fiadanana le fahoriana mangidy de mangidy nanjoa ary ny fitiavanao namonjy anao fanahikotsaka any amin'ny lavaka fahalevonana fa narinao tany vonao ny fahotako rehetra misy saotra Jesosy saotra an'Andriamanitra tena ilaiko zany teny zany ary tena mety amin'ny fiainako mihitsy zany tsodrano androa zany tsy haiko ianao fa dia zaraiko aminao zany de inoy de iaino de tena mihitsy hoe tena efa tonga fiadanana rehefa aoriana mangidy Jesosy zay rehetra matsapa zany de anao amen izy Jesosy mpandresy Madagasikara asany apôstôly Madagasikara fary koa ny Junarda mahita ana mahita atsika rehetra misaotra betsaka Erikarako France Koda Leonie Arabie Saoudite Mikarandre Malala Madagasikara any Arabie Saoudite hono Roa Christina any amin'ny Rodriguez ihany izy zany Halleluja de matoky simi fa de fa mila ny fampahirezana ny Arabie Saoudite any de fa any ny sotenantsika any Arabie Saoudite ary Berzobe anjana ary Angelina Rodriguez any daholo de any nareo mifampahery Isaia fa 7 le teo Isaia 38:17 ny tsodranotsika androany na itoparitsika rehetra dia mahireza hatrany hatrany isika rehetra miloha zatra rehetra aloha de andolotsika ivavaka metraka ny fotoantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra ka andao ampandrotsika ranabavitsika Berzobe anjana any Arabie Saoudite tany izy aretontsika anatin'ny vavaka fanomboana tany tompo ranabavy Berzobe anjana anao fitenenana mankasitrika indrindra pastera na ame fitenenana ary manonona fiadanan'i Jesosy antsika tsirairay avy mbola iara hivavaka antsika hanapetraka zao fotoana eo am-pelatanan'Andriamanitra hivavaka antsika ary Andriamanitra rena izy ny an-danitra tsara indrindra ao mbola faly misaotra sy midera ary manome ny voninahitra eny anarana zahay amin'izao fotoana zao misaotra Jesosy malalo noho ny fitantananao anay sy ny fiarovanao anay nandritra ny tontolo andro iny ka mbola nahatratraranay zao alina zao fantatray Tompo tsy ny herinay na ny tanjakainy no nahatratraranay zao alina zao fa noho ny famindramponao anay Tompo mbola natao zao anay ary raha misy zavatra izay nataonay tsy afaka ny sitraponao Tompo ngataka ny famelan-keloka sy famindrampo avy aminazy tsirairay avy ary amin'izao fotoana zao Tompo mbola misaotra anazy no nahatratraranay zao afaka fiambena alina zao ngataka ny fanatrehana avy aminazy Jesosy io ary ny mpanompona azy tonga ny hafatra aokana ampiteny ny vavany araka izay tiana ambara aminay ary ny pastera izay tonga ny famelibela zany toro-teny zany Tompo aoka ny fananoa masina hibetsaka ho aminy ahafahany hanazava tsara zany famelibela toro-teny zany ary ny fitaovana rehetra izay entina tanteraka zao fotoam-bavaka zao apetraka eo am-pelatanana mba tsy ho tapatapoka ny connexionnay ary ny ordinatera nday tsara aokana Jesosy malala hiditra traitra amin'izany fitaovana rehetra izay entina tanteraka zao fotoam-bavaka zao hatramin'ny voalohany ziska ny farany ngataka ny fanetrehana avy aminazy tsirairay avy Tompo malalo zany vavaka zany apetraka eo am-pelatanana mba voninahitra ny anarana saotra Jesosy malalo Halleluja amen Halleluja mankasitraka ny andranabavitsika Berzobe anjana tao anatin'izay vavaka mamy fanomboana izay rehetin'izay de mahireza hatrany de ny tanan'Andriamanitra Jesosy amaly fitianao tongositra sy fahasoavana hatrany de mahireza foana amin'ny asan'ny Tompo Halleluja amen
Ratsika anao hira anankiray anatin'ity dia afaka mijoro vavolombelona tsika. Inona no zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao? Za androany nanaovan'Andriamanitra zavatra ngesabe hariva teo izay isaorako azy satria dia Andriamanitra tena tonga ara-potoana izy ary tena tonga amin'ny fotoanany. Halleloia. Ka dia isaorako an'Andriamanitra ny tahiny tamin'ity hariva ity. Izaho ny andrasako izay dia tonga ilay izy. Halleloia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Nahafinaritra be koa ny nanombohako ny tontolo andro na mba hanao tahaka anareo koa manao hoe mahafinaritra be ny tontolo andro tain'Andriamanitra ny asa fa ohatry ny tsy nisy ny tontolo androko androany fa dia tena misosa ohatry ny mandeha ohatry ny misy savony. Halleloia. Tena milamina. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Inona ny azonao ambara? Amin'aina France, Noélie Fantou France, izy koa mbola tsy narabaiko teo. Berthe ça va Koweït, Yarodia Koweït, Yaro Sotolitra Madagasikara, Asin'ny Apôstôly Madagasikara, tonga soa nareo menakavy, tahiny Jesosy tsika rehetra. Ran'Orsy Olga Koweït. Alleluia. Natsika hieno hira tolotrandreo mpitiavana be ty dia milofinaritra daholo isika menakavy. Tsara be ty hira voaheno tamin'ny sabata teo izy ty raha tsy diso tao anaty Zoom tao aorianan'ny fotoam-bavaka dia tao anaty fidirana tao nahinonana izy ty. Milofinaritra daholo tahiny Jesosy tsika rehetra. Manatonana mitondra fo velotambarasina toin'ny olona Jesosy maomeriky ny toetrana fa ny foko zay felota hazavela hanjaka toin'ny olona Jesosy maomeriky ny toetrana fa ny foko zay felota hazavela hanjaka.
mba izy atao amin'ny groupe loatra nanolotra zany iry zany ndravana fa tena tsara groupe sisy nanolotra zany izy atao aminareo atao amin'ny groupe kay nanolotra zay iry zay mba ho tsarovako manokana fa de tena mamy loatra le hira satria fa hita moa le valiny tao anaty Zoom de tsy maninona tsony raha teneninareo androany mba ho tsarovana satria misy fotoana masy nareo misy mitondra hira de tadidika ianona mitondra zay ianona de mba mangataka hoe iza nanolotra azy iry zay fa ho tsarovana foana isaky ny mandefa an'izay iry zay. Halleloia. Ndoatsika maky fitsona vavolombelona orozy mina hoe voninahitry n'Andriamanitra fa tsara ny tontolo andro sy ny fitantanany mampahery misaotra an' Jesosy Tompo. Halleloia. Amen. Direct Jesosy ozy erika fa mbola nomeny tombonandro iry sy tanjaka ary narovany izahay. Misaotra amin'ny mami o nitondra ny niriny tamintsika iverimberina matetika eto raha sitrapoko naveriko fandroany fa saingy efa lasa de lasa ny fotoanantsika de averisika amin'ny zoma ndray. Halleloia. Averitsika iny amin'ny zoma mba afa-tsahio fa mamy loatra le hira tena mamy le hira. Misaotra mami direct zay mbola nomeny tombonandro iry sy tanjaka narovany zay menakavy kely ozy izy erika hoy ranabavy ary sotolotra hoe ny zavatra nataon'Andriamanitra tamiko anany ny zavatra tena nitadiaviko roa volana nasehony andro any tena ilaiko de nasehony de mbola nahita volako tanaty bokim-pianakaviana 50,000. Halleloia. Tsara Jesosy. Halleloia. Zay ngamba nanolatra saroak'Andriamanitra ozy izy jonardary hafa ny tontolo androko androany de tena feno fiarovana feno fahasalamana nahazo hery nanaovana ny asa. Halleloia. Hoy elana miarina hoe direct Jesosy fa nahazo valimbavaka ihany koa zay mianaka nisotra ny lamina tsara ny tontolo andro. Tsara Jesosy. Direct Jesosy malapy natratra zao fotoam-bavaka zao izy ranambavy Charline amaranako azy de neny Lina sisa fa tsy amaky akoatran'izay tsony satria manjary lasa be fotoanantsika. Hoy Lina hoe Halleloia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa de vita ny lamina tontolo andronay mianaka androany misaotra azy koa fa nangataka taminy ny après-midi alohan'ny asa hoe ataovy tsy ao ny mpampiasako mba afahako mihaino ny bavaka maraina de tsisy olona atao an-trano de afaka ny amin'ny tsara de raiko Jesosy. Tsara ny tompo. Misaotra n'Andriamanitra sika am'zany fitsona vavolombelona rehetra nataonareo rehetrarehetra zany dia misaotra anareo koa na amin'ny voninahitry n'Andriamanitra de Jesosy hamaly fitia anareo hatrany hatrany. Tonga de avy hatrany ary sika de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoe tahiny tompo ara nanolo soa Elizabeth soamefa tojo Côda Léonie tonga soa daholo nareo de sady arabaina ny vadiny ranambavy nanolo soa Elizabeth raha sisy hoe hitako tanaty message tao zay nandalo teo Ambamasoka bon anniversaire ny vadinao de ho tahiny tompo hatrany meny fahasalamana hery tanjaka sy fahela velona. Tahiny Jesosy. Toriteny avy hatrany araka amin'ny ranambavitsika kekeritsika de menofinaritra de rehefa vita ny toritenina de velondeziny tena fa mifamelavelana. Tahiny tompo ranambavy keke anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera mianakavy tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Misaotra n'Andriamanitra lehibe indray tsika ry havana ny amin'ity fotoana izay nomen'Andriamanitra tsika indray ahafahantsika ny fampizarany teniny eto. Ny teny izay hoentiko amintsika eto androany ry havana dia hitantsika ao amin'ny Exodosy 5:7 ka hatramin'ny 9. Exodosy 5:7 ka hatramin'ny 9. Soramandry ny firanana atao Mosesy sy ny zanak'Israely rehefa tavita ny ranomasina mena izy. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova dia mpiady mahery, Jehova ny anarany. Ny kalesy ny farao sy ny miaramila natsipiny ao amin'ny ranomasina, ary ny kapiteny voafantina nasitrika ao amin'ny ranomasina mena. Ny alina nanarona azy, letika tany ambany indrindra tahaka ny vato izy. Ny tananao ankavanana Jehova efa malaza amin'ny hery, tananao ankavanana Jehova manorotoro ny fahavalo. Halleluia. Amen. Ity teny ity dia firanana atao Mosesy fony zanak'Israely tavavoaka ny ranomasina mena. Ity tantara ity moa dia efa iarahantsika mahalala ry havana fa rehefa nitsoaka niala tao Egypta ny zanak'Israely dia nanenjika azy ireo ny Egyptianina
mikasa hamono mba hahatonga ny zanak'Israely tsy ho tafavoaka velona eo amin'izany tany Egypte izany. Fa teto dia nasehon'Andriamanitra ny heriny. Nasehon'Andriamanitra ny heriny fa na dia nitoky tamin'ny kalesy sy ny soavaly aza Farao tamin'izany fotoana izany dia tsy nanana hery, tsy nahatratra ny zanak'Israely satria nanino? Satria nomban'Andriamanitra izy. Ovakitsika ao amin'ny Exodosy toko fa 4:17. Exodosy toko fa 4:17 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehova izay ho ataony ho anareo anio, fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy hitanareo intsony mandrakizay fa Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Amen. Teo dia efa nampaherezin'i Mosesy tamin'ny alalan'izany teny izany ny zanak'Israely ry havana hoe Jehova niady ho anareo fa ianareo angina. Ary dia nitanterahan'i Jehova Andriamanitra tokoa izany ka nahatonga azy ireo ny hira. Rehefa tonga ny fotoana dia nasain'Andriamanitra ny hanindritra ny tanany teo ambony ranomasina Mosesy. Dia mbola ovakitsika kosa izao ao amin'ny Exodosy toko fa 4:20 ka hatramin'ny 2:20. Exodosy toko fa 4:20 ka hatramin'ny 2:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia nahindritsy Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany ary rivotra mahery avy any atsinanana no nampiasain'i Jehova ny ranomasina, nampisavan'i Jehova ny ranomasina niditra ny alina iny ka nataony tamimaina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano. Dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina nandihany tamimaina ny zanak'Israely ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Aleloia. Tonga tamimaina ny ranomasina fahagagana nataon'i Jehova Andriamanitra izany tamin'ireto zanak'Israely reto. Ary rehefa nandeha mbola niditra tao ihany ny Egyptianina dia izay ity teny ity ao amin'ny 4 eto amin'ity Exodosy toko fa 5 ity hoe: nikalesiny Farao izy sy ny miaramilany natsipiny ao amin'ny ranomasina ary ny kapiteny voafatina nasitrika ao amin'ny ranomasina mena. Ny lalina nanarina azy miletika tany ambany indrindra tahaka ny vato izy. Ny tananao ankavanana Jehova efa malaza amin'ny hery, tananao ankavanana Jehova manorotoro ny fahavalo. Aleloia. Amen. Izany ny fahagagana nataon'Andriamanitra ary havana. Tena hoe tanteraka teo amin'ny zanak'Israely izany tanan'Andriamanitra izany izay nanjerano fahavalo nandeha tehany an'ireo fahavalo ireo. Na dia nanana fitaovana be da be soavaly sy kalesa azy ireo dia zava-poana ihany fa nataon'Andriamanitra tao anaty levona tao anatin'izany ranomasina izany ireo fahavalo ireo. Aleloia. Dia izay ny tantaran'ny zanak'Israely ry havana. Ny tiako zaraina amintsika amin'ity teny ity moa izany dia izao hoe manana Jehova Andriamanitra tokoa ianao eo amin'ny fiainanao. Ninonina fahavalo manenjika anao, ninonina ady hatrehanao amin'izao fotoana izao ry havana dia mampahery anao androany fa manana Jehova Andriamanitra mahery ianao. Manana Jehova Andriamanitra mahery isika ry havana. Raha mino an'izany ianao dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Satria teto Mosesy raha eo amin'ny andininy 17 amin'ny Exodosy toko fa 4:20 ao dia ozy izy Mosesy hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Amen. Rehefa niteny an'io Mosesy dia nino zanak'Israely tokoa. Ary rehefa nino zanak'Israely dia raha rehefa nino ny zanak'Israely dia tena nasehon'Andriamanitra tokoa izany hoe niady ho an'ny zanak'Israely izany Jehova Andriamanitra. Dia ohatr'izany ihany koa ianao ry havana eo amin'ny fiainanao mety misy ady tsy voatohitra ao mety hoe mavesatra eo amin'ny fiainanao fa androany minoan'Andriamanitra, minoan' Jehova Andriamanitra fa mpiady mahery izy ry havana malala. Tsy misy mahatohitra azy izany rehefa hoe miasa izy, rehefa miasa amin'ny fiainanao izy dia tena tsy misy mahatohitra an'izany Jehova Andriamanitra izany. Dia izay ny tenin'Andriamanitra zaraiko amintsika tsirairay avy mba hampahery antsika indray androany ry havana. Ninonina sakana, ninonina fahavalo manenjika, na inona ady eo anoloanao dia mandroso foana aza memotra izany satria teto ny zanak'Israely dia nandroso foana satria manana fahatokinan'i Jehova Andriamanitra izy.
dia tsy hamela azy ho tratran'ireo fahavalo ireo. Ary dia nitanterahan'i Jehovah Andriamanitra tokoa izany fotoanany izany, izany fotoanan'ny Jehovah Andriamanitra izany ry havana. Tena hoe rehefa tonga tokoa ny fotoana dia tena eo foana Jehovah Andriamanitra, dia mila tsy kivontsika ry havana, mila mahery foana tsika ry havana eo alohan'ny miady izay hatrehantsika tsirairay avy fa Jehovah Andriamanitra dia miady ho antsika. Jehovah Andriamanitra dia mampahery antsika mandrakariva. Dia misy matoky fa nampahery antsika tsirairay avy izany teny izany ry havana malala, dia samy mahery daholo tsika tsirairay avy dia an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Alleluia, amen. Alleluia, tsoatran'Andriamanitra, alleluia. Jehovah Andriamanitra marifitiky, tena tsara be ny toriteny, mampahery be mihitsy ny toriteny, ny verset tsara be, ny namoahana ny toriteny tsara be. Alleluia. Saotra betsaka an-dranabavy kekentsika fa tena nahafinaritra be ny toriteny dia mitombosa sy fahasoavana hatrany ane ianao dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Saotra tsika rehetra koa mampahery sy manome courage an'izy ireo fa mampahery azy ireo ny teninareo rehetrarehetra zao ary hitany daholo ireo dia Jesosy hamaly fitehanareo ihany koa. Alleluia. Exodosy 5:10, toko 5:10, andininy 7 ka hatramin'ny 9 ovakiko aminaran'i Jesosy. Jehovah dia mpiady mahery. Misy raha kely hoe dia hoe Jehovah dia miaramila mahery. Alleluia. Ilay mpiady mahery zany dia azo sorona kely Jehovah dia miaramila mahery. Jehovah no anarany. Alleluia. Ny karesin'ny Farao dia sy ny miaramila no natsikony tamin'ny ranomasina ary ny kapiteniny voafantina nisitrika tao amin'ny ranomasina, tao amin'ny ranomasina mena. Ny lalina no anarana azy, niletika tany ambanin'ny indrindra tahaka ny vato izy. Ny tananao ankavanana Jehovah efa malaza amin'ny hery, ny tananao ankavanana Jehovah manorotoro ny fahavalo. Halleluia, amen. Isaorantsika n'Andriamanitra zany teny zany. Ary samy mahery tsika maheno an'izany tenin'Andriamanitra izany. Olona tena manao Jehovah dia mpiady mahery, dia mbola naverina Jehovah ny anarany. Jehovah io dia tena anarana mahery. Ny hoe Jesosy dia misy olona hafa koa Jesosy ny anarany ao am-baiboly. Fa Jehovah tsy misy. Tsisy manana anarana Jehovah zany fa tsy Jehovah rery. Alleluia. Ary ny anarany koa tsy mininizaniza zany. Alleluia. Jehovah dia mpiady mahery ozy ny tenin'Andriamanitra. Jehovah no anarany. Reto avy ny ampahany vitsy kely amin'ny zavatra ngezabe nataony. Ny karesin'ny Farao sy ny miaramilany natsipiny tao amin'ny ranomasina. Iza tan'iza no afaka nipy anaty ranomasina ny Farao sy ny kalesiny? Ny kalesin'ny Farao sy ny kalesin'ny miaramilany izany. Zany Farao zany tamin'ny fotoana nanoratana an'io ny anisan'ny olona matanjaka indrindra. Ohatrany hoe andeha totsika ohatrany hoe izy reny amin'izao mantsy zao ny olona manam-pahefana indrindra eran-tany dia ny filoha Amerikanina. Zay no rehefa mitezika izy ny olona matanjaka sy hoe tena manana hery sy fahefana indrindra maneran-tany dia matetika ny filoham-pirenena Amerikanina satria sady manana ny firenena matanjaka ny eran-tany no lohany zany, afaka manapaka ny zavatra rehetra, afaka mibaiko zavatra be dia be. Ary hitanao tsara rehefa miesika izy dia efa maro ny voakitikitika. Ohatr'izany zany ny herin'izany Farao zany taloha. Zany hoe raha te hanana ahita ohatra tena hoe ngezabe zany ianao dia zany no akaiky indrindra hoe Farao sy ny miaramila natsipy ny zavatra tsipy zany nge na zavatra kely nge zany. Zavatra tsipy zany nge na zavatra maivana nge zany. Alleluia. Ny kapiteny voafantina azy izy nasitrany ny tany anatin'ny ranomasina mena. Ny lalina nanarona azy letika tany ambany indrindra. Alleluia. Tahaka ny vato izy. Raha te ahita fanoharana tena atsapahana zavatra ngezabe zany dia zany anisany hoe Farao, ny kalesin'ny Farao sy ny miaramilany
izay tsy anankiray tsy anankiroa tsy anankizato tsy arivo na tsipin'Andriamanitra ohatry hoe mahita zany atsipy zany ohatra maka zavatra kely fotsiny anao atsipy zany tsy zavatra batety tsy voatsipinao na zavatra mavesatra fa natsipy zany zavatra maivana amin'ny Jehova zany reo maivana kapiteny voafantina zany hoe olona tena spesialy zany kapiteny mpitaritafika samy manana ny tafika ny daholo reo mbola voafantina koa fa tsy olon'olom-poana masitriny tany amin'ny ranomasina mena ny lalina nanarona azy letika tany amin'ny ambany indrindra tahaka ny vato izy olona tena ny sanatra reo amin'ny firenena Egyptiana zany ny foko ny Egyptiana zany tena olona ny sanatra maneran-tany fa naletika Andriamanitra tany amin'ny lalina indrindra Jehova manao an'izany ny tananao ankavanana Jehova efa malaza amin'ny hery ny tananao ankavanana Jehova no manao torohim-pahavalo ny tanana ankavanan'Andriamanitra zany efa malaza mpanao zavatra io le tenin'Andriamanitra vakindrana bavitsika teo namaininy noritiny ranomasina mena fa Jehova Andriamanitra io avana ny tanana ankavanana azo nanaovana ny zavatra reny ninona zany na epony tendrombohitra sokafa amainina ny ranomasina maina tena tena maina moatra mandeha mifasika tsisy ninina tracé ohatry zao nakaiza daholo ny rano tsy voazavy zany raha tsy mieritreritra fotsiny hoe vao miteny fotsiny tanana ankavanana Jehova de izy aika tsy saika tanan'Andriamanitra tanana ankavanana izy normal ozy misy ranomasina sokatra ngetarira lahy possible koa ve zany fa izy aloha nanao an'izany ny tanana ankavanana Jehova raha zay indreo izy ny olona de efa zatra an'izany zay alleluia amen amen ry havana ngeza ry havana Jehova ngeza zany Jehova zany ary ianao vao miresaka hoe Jehova de mieritreritra zavatra ngeza be foana ianao satria ngeza Jehova misy zavatra zany ataon'Andriamanitra io tena tsy takatry ny sainao mihitsy tsy azonao eritreretina mihitsy de possible avy amin'ny ranomasina misy an'ireny tetezana ireny amboarina de rehefa amboarina ny tetezana de kakitsika mahita tongotry le tetezana ny anaty rano de tsy mihetsika mihitsy na manikoriana be ny rano ao ambany ao ny nanaovana an'ireny navily lalana aloha ny rano de misy zavatra be de be natao mihitsy natsangana ery aloha ery namilina ny rano de navily lalana efa nikofona mihitsy no misy lalana vavao ny sokafana mihitsy no mivily any ny rano de mivily any aloha ny rano mandra-paninina mandra-panao ny beton mandra-pikolena ny beton nandavahana ny lavaka ngeza be de nasiana beton armé be de maina tena nahazo anina mihitsy tena elo zay vao nitapelana ndray le rano nahodina tary de navila ny korinao am'izay de mandalo eo am'izay ny tetezana zany zavatra zany tsy vita ray volana akory ary zany ary ny olona manao an'izany ingénieur olona efa nianatra mataonany elabe aloha anao inona anamboatra ny tetezana io mba icalcule hoe ahoana ny dosage ny ciment sy mifasika sy ny vy firika fer firy ny atao am'izany zay vao matotona firy ny force ny rano rehefa mikorina firy ny force ny rano rehefa misy étude be de be ohatry zany olona be de be niala ny asa ary nandany rondo nianatra 10 taona mavita tetezana anankiray fa nanaovan'ny Jehova an'izany ranomasina mena lasa misy alina anankiray alleluia alina anankiray zany mahatonga nateteny aminao problème atsika nane rehefa etrehtsika zany io problème atsika io tena hoe tsy ahoana reny ivoahana amin'ity tena mbola hoely izy ty ie raha ianao manao azy mbola hoely io raha ianao manao azy fa raha Jehova meo an'i Jehova de ho hitanao zany ke mahasambatra atsika manana an'i Jehova ry havana zany nge tokony ivavahantsika fa io problème anao io tovavim-belona aminao fotsiny za rehefa nanana trosa
dia ny kôtiako ny trosako, dia ny kôtiako a ny karamako, dia ny karamako a anesorana ny sakafonay sy ny ofatrano tamin'izany, sakafonay telo mianaka, mbola vao telo mianaka tamin'izany nataoko kaonty. Dia ny ambony karama amin'izay zany a raha farak'izay tena miafy indrindra tsy mihinan-kena fa anana dia mety totikena sasaky mifefa dia any amin'ny 5 taona 3 taona any a afatrosa, mety amin'izao fotoana zao zany vao afatrosa raha hoe nalohako tsikelikely ny trosa tamin'ny karamako ny trosako. Rehefa mieritreritra n'izany ianao dia tena 5 taona 3 taona natotrosa ohatry hoe eto aty anaovako azy, leloa eto aty anaovako azy 2 taona vao fafany trosa. Nandeha tsikelikely ny nadio ohatran'le boka folo lahy fa rehefa Jehova manao azy ary neny Jehova ny trosa voafafa ianao lasany. Alleloia. Ny mpanompo sambo matsy a ny trosanao voafafa fa ianao fa neny Jehova tonga dia miara-mikopaka. Zahako a zay mivady a ny ankonanay a voafafa ny trosa, zay mivady lasa mpanompon'Andriamanitra. Lehibe zany sakely ngeza ho azy Jehova. Tena tonga dia ranomasina zao tonga dia tsy hita. Lasa izy le ranomasina teto amin'ity party ary io ranomasina io a tena voafaritra mazava eto ihany no mivaky dia tonga dia tany maina. Ary zao reto ihany koa ny olona mandeha eo. Iza mandeha eo? Ny zanak'Israely. Alleluia. Ny zanak'Israely. Ndraiky isika maky tenin'Andriamanitra kely sika ato amin'ny zao aloha teny Mosesy any amin'ny Exodosy 4:7-10. Aloha Mosesy tamin'ny olona aza matahotra nareo famojaroana. Mosesy indray io a efa zatra ny Jehova. I Mosesy indray zany io a efa zatra nahita ny Jehova izy a, efa zatra nahita ny zavatra ataon'ny Jehova izy a. Fa reto zanak'Israely mbola tsy nahita dia Jehova Mosesy. Aza matahotra nareo mijanona fa ho hitanareo famonjen'i Jehova izay ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Ngeza zany hoe io Egyptianina hitanao rehetra ny 700 taona io a tsy ho hitanao intsony mandrakizay. Mba ahoana moa avan'izany fahazarana, zany habitude ny zanak'Israely mahita Egyptianina no tenenina tamiko hoe io hitanao io Egyptianina izay hitanao anio tsy hitanao intsony raha pitso raha afaka pitso amin'ny 2 volana, afaka 5 volana, afaka 5 taona, afaka mandrakizay. Zany hoe ianao io zany rehefa miaraka amin'ny Jehova possible zany misy problème efa miverimberina aminao fo Jehova tsy hitanao intsony. Misy olona zany mandeha mivavaka izy tsy mifanena amin'intsony ny problème iny. Misy aminareo zao ohatra nisy fanamanam-bady iny zany zao tsy ho hifanena aminareo tsony mandrakizay raha mbola Jehova koa ny tokony ary. Alleluia. Jehova hiado anareo fa ianareo koa sangina. Ngeza zany Jehova hiado amin'ny olona zany a. Zao ny fiadin'Andriamanitra ho zao Jehova rehefa hiado amin'ny olona. Andiny 7. Andiny 7. Exodosy 4:7-7. Ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo amin'ny tombony Israely dia nifindra anakeo aoriana ary ny andrahona nifindra niala teo alohany dia nijanona teo aoriana ka tonga teo anelelana ny toby ny Egyptianina sy ny tobiny Israely. Dia teo ihany ny rahona sy ny fahamaizinana nefa nampazava ny alina kosa ka dia tsy nifanatona ny rotota nandritra ny alina. Jehova zany miasa zany. Misy fahavalo zany a manenjika ny zanak'Israely fa tsy mety mahatratra nefa miaraka amin'ny kalesy tsy soavaly sy ny rehetrarehetra fa tsy mety mifankatratra. Mpanenjika toujours afara fa tena mandrakizay tao afara ny Egyptianina. Tena indrotsy Mosesy amboniny ranomasina ny tanany ary rivotra mahery avy any atsinanana
no nampisavahany Jehovah ny ranomasina nandritry ny alina iny ka dia nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano dia nandeha tamin'ny tany maina. Aleloia anjanak'Israely. Ary rano tonga fefy ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Lasa rindrina, lasa koloara, ranomasina lasa koloara ary mandeha amin'ny tany maina. Dia nanenjika azy ny Egyptiana ka niditra teo nanaraka azy teo avovoan'ny ranomasina dia ny soavaly ny farao rehetra sy ny kalesy ny ara-mitaingy soavaliny. Ary tamin'ny fiambenana maraina dia nijery ny tombony Egyptiana tao amin'ny andro avo sy ny raona Jehovah ka nampifanaritaka ny tombony Egyptiana. Jehovah amin'io izy nareo le hoe nareo angina fa Jehovah hiady anareo, Jehovah koa tsy miady, mijery fotsiny. Hainao hoe zany hoe mijery fotsiny. Taloha nisy lehilahy nalaza be mihitsy tao Madagasikara taloha tamin'izay mbola kely, zany hoe Pierre be zany, mety nainao an'izany taorika aminareo mahita ranakongofo miaram-pitsiny manona an'le anarana. Fa anisan'ny zavatra nahavariana tamin'izany mbola kely dia nahaino an'izany hoe zany maître Pierre be zany hono rehefa ohatra zany hoe mijery le mpanendaka izy to dia safotra le mpanendaka tsy mila miady kory zany izy mpanenjika mpanendaka atao analakely tao ry zareo. Dia rehefa midina any izy dia tonga dia misy olona ohatra dia hiady aminazy dia andeha hiady aminazy dia teza hoe dia jereny fotsiny dia tonga dia safotra. Tsy frère mba rehefa naino an'izany tantara zany dia variana mihitsy tamin'izany. Jehovah le hoe hiady, hoe ny Jehovah hiady ho anareo, Jehovah tsy miady, mijery Jehovah. Hoy ny tenin'Andriamanitra ary nijery ny tombony Egyptiana. Jehovah miady zany tsy io adinao io tena teneniko anao, tsy mampiatsika ny Jehovah misisa fiandrianana mila mitsangana mihitsy Jehovah dia mila midina mijery fotsiny izy. Io adinao ngeza aminao nefa ngeza be io ranomasina be io tena Egyptianina tena ray firenena io adinao io Jehovah le hoe hiady io ianao angina io aza taitra raha tsy mahita Jehovah mihetsika. Fa Jehovah mijery dia potika ny fahavalonao, mijery tonga dia mifanaritaka ny Jehovah mijery ny fahavalonao zany fotsiny dia fa courage ianao. Dia mijery anao ndray izy dia courage koa ianao. Halleloia. Jehovah zany rehefa mijery ny fahavalonao dia potika ny fahavalona, rehefa mijery anao dia mahery ianao. Halleloia. Mijery fotsiny izy ary zay rehetra manana olona eto androany Jehovah mijery ny olona anao amin'izao fotoana izao. Raha pitso maraina ianao amin'ny anaran'i Jesosy ifo mahita olana mifanaritaka satria nijereny Jehovah amin'ity alina ity reo problemanireo. Reo adinao rehetrarehetra fandritandritaka tena tsy hitanao tsony zay anao, tsy hainao tsony hoe fahavalo avaisy ity Jehovah tena be dia be zany problemako zany. Jehovah mangina fotsiny ianao. Alleluia. Mangina fotsiny ianao aloha Jehovah hiady. Ny fiadin'ny Jehovah amin'io mijery fotsiny izy. Vao nijereny Jehovah fotsiny ny Kodanilahy ny problème. Vao nijereny Jehovah fotsiny ny Rodriguez ny problème amin'ny temanina. Tonga dia nifanaritaka aloha ny Egyptianina. Dia zao ny fomba zao ny fitrangany. Andiny 15 nanala ny kodiarany kalesiny izy ka nampasarotra ny nandehanany. Ny mason'i Jehovah mijery manala kodiarana kalesiny fahavalonao. Ny fahavalonao mihazakazaka be efa tady atratranao izy zany. Jereny Jehovah fotsiny. Pio tonga dia mipitika amin'ny bilao, mipitika amin'ny pneu. Tsy mila clé de roue zany rahalahy. Tsy mila krika Jehovah. Maso fotsiny mijery dia mipitika amin'ny pneu mipitika amin'ny kodiarany kalesy. Dia tsara rehefa tsisy kodiarana ilany intsony zany ka manomboka akaiky misy inona ary zany. Mosesy mahafantatra efa Jehovah mijery, misy Jehovah mijery. Ma misy inona ary zalahy? Misy Jehovah mijery. Raha pitso ianao alleluia. Tena ataovy amainy ny tetehako ty. Raha pitso manomboka amin'izao alina izao alleluia. Misy zavatra mitrangany amin'ny tontolo tsy hita maso any. Misy zavatra mitrangany amin'ny fahavalonao any. Reo aretina mahazo anao, reo problème mahazo anao ny anaran'i Jesosy. Aza manontany tena tsony ianao. Inona ny zavatra mitranga? Fa Jehovah nijery an'io fahavalonao io. Misy olona zany mety efa tena romotra be mihitsy androany andeha hanisy ratsy anao raha pitso. Amin'izao ora sy fotoana izao ianao mino io mentory teny dia mino ianao fa Jehovah hiasa amin'ny tanana ankavanana dia mijery fotsiny Jehovah. Vao jereny Jehovah fotsiny le problème anao pitika amin'ny kodiarana. Nanomboka sarotra ny nandehanana dia ny Egyptianina. Okadoso santavan'i Israely sika. Fa Jehovah no miady amin'ny Egyptianina ho an'ireo. Hoy Jehovah tamin'i Mosesy. Hitanao tsapa amin'ny fahavalo mihitsy.
isy fahavalonao tena resy lahatra satria tena mivavaka ireo raha Kristina iny fa tena za misy nentany Andriamanitra ny tena mamely anahako am'izao fotoa zao. Alleloia. Ary Jehovah tamin'ny Mosesy injiro ambony ranomasina antaranao mba hikatona ny rano amin'ny Egyptianina mba mokalesina sy mpitaiko Jehovah. De raha izy tsy Mosesy teo ambonin'ny ranomasina antarana ka nikatona tahaka ny teon'ny ranomasina rehefa nandiva maraina ny andro any Egyptianina nanjosotra kanjo nitsena ny rano ihany izy de nariny Jehovah teo voan'ny ranomasina ny Egyptianina. De nikatona ny rano ka narina kalesy sy mpitaiko Jehovah ary miaramila amin'ny Farao rehetra izay niditra tao amin'ny ranomasina nendrika ny zanak'Israely de tsy nisy niangana anaty iray akory azy. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo voan'ny ranomasina ary ny rano de tonga fefo azy teo amin'ny ankavanana sy teo amin'ny ankavia. Zany hoe ranomasina io zany nisokatra io. Fa io no sokafana ho an'ny zanak'Israely. Niditra koa ny Egyptianina satria ranomasina misokatra ny hitany. Fa mialatsiny aminao tsy sokafana ho an'ny Egyptianina io. Ny valim-bavaka io zany tsy natao ho an'ny fahavalon'ny Anasimi na Anglina Rodriguez fa ho an'ny Anglina Rodriguez de ho an'ny Mami. Alleluia. Ny ray mantsy le fahavalo mahita ny lalana misoka de iny koa mba miditra hoe nosokafana ny injehananao ny Andriamantsika tsy manisy ratsy mpanompony zany. Azagaga zany ianao mba miditra ihany ianao am'le ranomasina de tamaina ireo koa mba tafiditra ny zanak'Israely. Andraso any farany tsara lavitra ny fiafarana ho ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Io zany tsy nosokafana ho an'ny fahavalon'ny Erika io, tsy nosokafana ho an'ny fahavalon'ny Rosemina io fa sokafana ho an'ny Rosemina, sokafana ho an'ny Soame eo azay anarana hitako eto moa ny teneniko. Alleluia. De niditra ny zanak'Israely mandeha tany maina mba niditra koa ny Egyptianina fa nanomboka tamin'ny idiran'ny Egyptianina tany amin'ny paritian'ny Egyptianina fa nanomboka mandomando manomboka fotadrevo, manomboka mandrevo mifotaka satria maniny efa manomboka tsy tany maina intsony. Ary raha fetsiny Egyptianina tonga de velona teo ohatrany efa tsoatsika ty lalahy. Ka io tsy ranomasina sokafana ho an'ny izy io fa sokafana ho an'ny Suzaile io. Alleluia. Sokafana ho an'ny Lina io. Alleluia. De zao ny aria fa mikatona ny zanak'Israely mbola mandeha amin'ny tany maina. Io zany tsy tonga de niara mikatona raha tsy zany de niara maty. Fa ny ranomasina mena mahafaty ny fahavalo fa tsy mahafaty zay navitan'i Jehovah. Alleluia. Ny ranomasina mena zany no sokafana hamonjy any $100 fa tsy natao hamonjy ny fahavalon'ny $100 manenjika ao arinao. Ary aza mba manenjika ny $100 miditra ranomasina mena io. Aza manenjika ny Nambintso Makrinina Sylvie miditra amin'ny ranomasina mena io raha fahavalo misaina ndana miverina fa tsy ho anareo. Alleluia. Teneno ny fahavalonao rehefa vavaka ianao atory de teneno ny fahavaloko tsy lalanareo ty fa lalako. Hijeranao ane Jehovah Andriamanitra. Zay atao vavaka rehefa ninona problème aretana. Problème ny fitsarana, problème c'est problème manao mitsy. De teneno ry problème tsy lalana miditra sokafanao ty fa sokafanao aho. Sokafan'i Jehovah aho. Fa ianao kosa hijeranao Jehovah zao. Sa fotifoty tonga de mikatona ny ranomasina tsy hita tanteraka le tenin'Andriamanitra. Nanomboka teo de tsy hitan'ny zanak'Israely intsony ny Egyptianina. Zany ny Jehovah Andriamanitra angeza be atsika rehefa. Hoziziny salamo. Alleluia. Tiako be ty teny ty. Hoziziny salamo 4:25. Salamo 4:25. Iza mpanjaka ny voninahitra, izy zao mpanjaka ny voninahitra zao. Jehovah mahery tsy to. Jehovah mpiady mahery. Alleluia. Le taloha de olona linady. De zay taloha tena mahafinaritra mihitsy zany mijery ady. Zay taloha tamin'ny andro ny Serge Zokialain ireo zany, Zokialain koa zao malala tsara zany. Zay de tia mahita olona miaraka tamin'ny andronay de misy olona vitsivitsy zao efa be da be mafy be. Fa tamin'ny andronay misy olona vitsivitsy vo isany latsa-tany natao Antananarivo tao mafy be tena hoe mafy be amin'ny tontondry. De malaza eritsinareo zay mpianatra nanisana any Ampasapito mianatra. De tamin'izany tsisy SMS, tsisy telefona, tsisy ninona fa mandeha ny feo hoe misy ady any amin'izay ny mpiady matetika any amin'ny Sainte Famille any Mahamasina eny miady. De misy ady eo amin'ny Sainte Famille any Mahamasina. Iza sisa Yanina moa ny tonga ao. Iza ny eo Yanina. De mampitetena be raha vo Yanina sy Yanina de tao jery de miala mandeha tongotra avy any Ampasapito. Tsy mianatra ny ariva andeha hanenjika ady ary Mahamasina. Jery ady mijery ady de zay fotsiny le fifaliana. Izy zao mpanjaka ny voninahitra zao Jehovah mahery tsy to, Jehovah mpiady mahery. Alleluia. Hozy Jehovah rehefa niresaka, hozy Jehovah rehefa
any amin'ny exodosy toko fahenina andininy fafito ny nameren'andriamanitra ny teniny tamin'ny mosesy exodosy toko fahenina andininy fafito fakiko amin'androsy ary andriamanitra ny teny tamin'ny mosesy ka nanao hoe izany jehova ary tamin'ny anarako hoe andriamanitra tsy to no isehoko tamin'ny abrahama sy isaka ary jakoba fa ny anarako hoe jehova sy mbola nahafantarany ahy ary naoroko tamin'ny fanekeko ajanikoka zany hoe zao zany hatramin'izay ny nahafantaran'ny olona n'andriamanitra andriamanitra tsy to efa ngeza ihany rany tsy toa fa hoy jehova hoe fa manomboka eto ahitinareo hoe iza moa jehova tsika io zao efa mahita hoe iza moa jehova zany hoe nahita zavatra ngeza ihany reo anarana ny teneniny teo abrahama sy isaka sy jakoba fa ny tao arinan'io zany hoe zanaky jakoba ny zanak'israely nanomboka nahita an'izany jehova zany dia mitoetra ty amintsika tsika ireo inge mahita nyzany jehova zany io fiainanao nitsangana io nge nahita n'zany fanina tamin'izany atao hoe jehova zany io fitahinana rotsany taminao io nge tena nahita n'zany hoe anaran'i jehova zany alleloia tsara jesosy le avana salama salamo fa valo amby telo amby valopolo andiny fa valo amby folo aroka ho fantany fa ianao jehova irery any izay atao hoe jehova no ilay avo indrindra amboniny tandrehetra hoe teny fanareo teo hoe zany anarana jehova zany tsy miveriny indro zany tsy misy zany hoe tena androany aroka ho fantany fa ianao rery any izay atao hoe jehova no ilay avo indrindra alleloia amboniny tandretra sambatsika manompo ny andriamanitra tena ngezandrindra amin'ny andriamanitra rehetra na misy andriamanitra firy na misy andriamanitra firy dia mampahery anao fa ny andriamanitra ao ambony indrindra amin'ny tany rehetra alleloia ary ny sandra ny mahery ny tanany akavanana tsy hainao ny manohatra tsy hain'izaniza ny manohatra an'izany salama fito amby fitopolo andininy fafolo ary hoy za izao ny mahararirary ny foko dia niovan'ny tanana akavanan'ny avo indrindra tonga dia vo tsy miaso io tanana akavanan'ny avo indrindra io tonga dia kivony olona tonga ianao dia reraka ary mararirary mihitsy ny fo zany nitambatra ny soratany anahany asafa zaho izy izy jehova tena vo niova fotsiny izy izy ny tananao akavanana tsika satako dia marary ny foko tena hitako hoe tena resy hitako hoe tena tsy mety ny fiainana alleloia mahatonga ny fiainanao mety be io amin'ny tanana akavanan'i jehova aminao ary mahatonga ny fiainanao ohatry ny tsy zarizary io tsy dia miasa indray ny tanana akavanan'i jehova atsoy zany androany hivavaka ianao alohan'ny atolo rehefa hivavaka tsika vita ny fandarana dia za mampiry anao miteny manao hoe ho atsotsika izany tanana akavanan'i jehova zany io mba hiasa indray famainina hiasa indray amintsika amin'ny fomba zay tsy takatry ny saina ry havana ngeza be jehova ngeza be miankina amin'i jehova tsy mampatahotra miankina amin'i jehova tena ngeza be zany mbola mahery lavitra noho na andriamanitra tsy to azy nisehony aminao fa jehova izy aza matahotra misy zavatra ndray mahakivy atsika misy zavatra fotoana voadidiny fahavalontsika fa tadidio le exodosy toko 10:10 teo hoe natsipiny jehova miaramila amin'ny farao ny kalesiny farao sy ny kalesiny miaramilany natsipiny misy fotoana misy teny anankiray hoe andriamanitra ozy izy manangona ny fahavalo eo ampamoloana taka ny vary taka ny amboara ao ray ho veleza misy fotoantsika voadidina problème be dia be tonga ny anankiray mbola tsy mivahakory ny anankiray dia tonga ny anankiray tsy mivaha iny roa iny dia fa tonga ny fahatelo tosika dia hamono tena tsy mamono tena ny vahaolana amin'izany fa ny vahaolana amin'izany mangina dana mivavaka mitokana mbavaka manokana fotoana ianao hoe za jehova hitady anao a jehova dia reno izy jehova taka ny vary angoniny eo ampamoloana atao indray mively
ny fahavalontsika tsika io fomba tsika rehefa mamafatrano de iny nataontsika alaitsika ny loto avery amin'ny atsinanana alaitsika ny loto avery andrefany trano atsinanana sy avaratra de iny nataontsika angonina makeo ampovoany sa tsy zany de rehefa angoninao eo ampovoany ny fako de eo am'izay ny rofinao indre mandeha amin'ny penina de arinao tsy marina ve zany Jehovah ngery havana zany ny fiasan'Andriamanitra antsika kiva inona ary ty problème ohatry ny tena tonga ndray de tsy vita ndray ka reo nge miara ho atsipiny anaty ranomasina am'izay Jehovah zany tsy miasa amin'ny zavatra kely zany mila zavatra ngezy izy eo aminao atsapahanao fa miaraka aminao Jehovah atsapahanao hoe tena mahery zany Jehovahko zany halleloia tahiny tompony antsika rehetrarehetra mahereza ianao fa lehibe ny Andriamanitra miaraka am'izay lehibe ary tsy takatry ny saina ny zavatra ataon'Andriamanitra tena tsy takatry ny saina tena tsy takatry ny saina ary za tena teteny aminao androany tena hoe ny zavatra nataon'Andriamanitra io rehefa tindriany tena mahavarina etretinareo misy tantara kely ainiko ty androany tena nahakasika ny fokary mampatsahivonareo ty fa hotoritsika ty amin'ny pasika amin'ny 10 avril la pasika ty atokantrano nisy piopy misy olona manana ondry be dehibe de nisy an'ireny litanareo le hoe serpent à sonnette de serpent à sonnette io zany manana pozina mahery be mihitsy izy any anatin'ny vavany any ka raha vovoakaikitra io ka tsy misy fanafana ao anatin'ny fotoana fohy de to de maty voakaikitra le ondry de voakaikitra le ondry de to de votony loto de mibotsina ny lohany tonga de nikoropaka le tompon'ondry tena maty ty ondriko ty fa inona ny atao fa voakaikitry n'inona voakaikitry ny serpent à sonnette tena anjaka nytaditady veterinera ny anjakazaka nankatsy nakaroa de rehefa tonga am'izay tany amin'ny veterinera de voakaikitry le biby lava tena misy pozina be iny ny ondriko fa inona ny azoko atao de izy dokotera avelao izy eo fa tsy avelao eo de nalahelo be mihitsy le tompon'ondry averanao faty zany ozy izy ny ondriko tena tsy rariny kosa zany mba veterinera ihany anao de tsy mahanitra biby ohatrany avelao izy ondry sa omby sa osy sa koso de ondry avelao eo dana mody fa tsy manino io nefa le ondry mibotsina efa manomboka mibotsina ny vatany fatran'le tena avelao tao tokoa le ondry de lasa natory de tonga ny apitso io le ondry mitsangana misakafo ara-dalàna taitra be mihitsy le tompony hoe tsy maty satria izy mieritreritra hoe maty zany satria ny androany izy efa mibotsina de raha apitso io zany maty verina tany veterinera izy fa maninona no tsy nampately le ondry de le veterinera hoe hitanao izy ny rahana ondry izy misy singa misy sela sy singa izay miavaka io zanak'ondry io ondry io zany ondry io tsy mitovy amin'ny rahan'omby tsy mitovy amin'ny raha mandinika nareo ny henana ondry ohatry ny hafa misy tsirony hafa zay de ny ondry io zany manana ao anatin'ny rahany izy io misy zavatra alaina de avy amin'ny alalan'iny no anamboarana ilay atao hoe antivenin atao an'le raha voakaikitry le serpent io zany de efa misy fanafody omenany olona voakaikitra io azo avy amin'ny akora voalohany rahana ondry zavatra sitomina avao amin'ny rahan'ondry no entina anamboarana ny fanafody contre n'ilay kaikitrilay mena rano de dikan'izany raha omby zany zao maty raha omby zany zao voakaikitra de tsy maintsy miazakazaka mitady an'le fanafody vita avy amin'ny rahan'ondry atsindro zao amin'le omby satria iny zany ny kazo ohatry hoe antidote iny zany ohatry ny kazo ohatry hoe fanafody mamono an'le pozina ao anatin'ny fotoana fohy fa raha ondry voakaikitra de tsy mila n'iny tso satria efa anatin'ny rahany lay contre le fanafody fa misy fetraikany ny fetraikany de mitovy amin'ny olona rehetra ny biby rehetra voakaikitra sy ny olona any mivoto be de iny mivoto be iny farany misy zavatra vaky any anaty any de maty fa ny ondry botsina ihany fa
fa ao anatin'izy mibotsiny iny miasa ihany koa le efa ao anatiny raha teo le anticorps, efa ao anatiny teo le antivenin, le ao anatiny raha teo rehefa le contre an'le pozina dia ny endrika ivelany mibotsina ihany fa miasa le raha dia tsisy herintsony le pozin'ilay menarana. Dia azonareo an-tsaina ve ravana zany hoe maninona ny ondrona ohatr' izany, ary mba azontsika an-tsaina ve fa maninona Jesosy ny natao hoe zanak'ondrin'Andriamanitra. Dia tena nisokatra ny saiko ary tena voakasika ny foko ny eritreretra hoe Jesosy tena hoe tsy zanak'ondry fotsiny tamin'izao fa tena zanak'ondrin'Andriamanitra ianao. Zaho miteny anao androany, raha miaraka amin'ny Jehovah ianao raiso Jesosy, raiso ny zanany, le zanak'ondry. Fa ny raha io Jesosy io zany tsy takatry ny saina. Tsy problème voakaikitra ny menarana. Tsy maninona ihany koa raha hita mivoto ny lohantsika voakaikitra ny menarana. Problème ny ataontsika eto an-tany eto. Miarika problème ianao, aza mieritreritra hoe tsara, sao dia mba tsy momba any, sao dia tsy mivavaka ary aty. Ny problème mahazo ny olona rehetra, nikaikitry ny menarana mahazo ny olona rehetra. Aza matahotra nikaikitry ny menarana, aza matahotra ny menarana, aza matahotra ny mivoto loha satria voakaikitry ny menarana. Ny problème izay ataony devoly eto amin'ity tany ity, fa ataovy sura ny tenanao efa mikorina anatinao ny raha ny zanak'ondry. Mikorina anatinao ve ny raha ny zanak'ondry? Izany ny mahalehibe an'Andriamanitra zany. Mbola tsy nisy zasy ianao dia efa mahato anao Jesosy. Lehibe zany sakely. Inona ny tokony hankivy anao? Inona ny tokony hamperikerika anao raha miaraka amin'ny Jehovah Andriamanitra ianao? Hiditra amin'ny fizarana fahatsapana tapitra ny toriteny. Mino fa voaranao izay hafatra izay. Sotra ny ranabavy kekentsika nafinaritra be mihitsy ny toriteny. Rado aky radio. Alleluia. Iny ny kantoko afaka miantso nareo. Inona no zavatra nataon'Andriamanitra? Inona ny zavatra voaranareo tanatin'ny toriteny? Inona ny zavatra hitanareo nahakasika anareo dia soraty. Ary tsy soraty fa afaka miantso nareo dia miditra mizara fahatsapana ianareo dia faly be koa ny toriteny amin'ny fahatsapana izay voaranareo moa ny olona mahery ihany koa. Alleluia. Aso aloha efa misy miantso fa mbola tsy mety tafiditra fotsiny ny appelna dia efa tafiditsy ny appelna dia ampidirina. Alleluia. Dia ao anatin'izany fizarana fahatsapana izany dia afaka tonga dia mandiritra ny hirina. Iny ny hira hitanareo mety amin'izany. Zao tsika nolotra hira, inona no hitanareo hoe hira mifanaraka amin'izany toriteny izany ho ataontsika rehefa tonga dia alefa ary izay olona manolotra hira roa voalohany eo dia tonga dia alefa ihany koa ny vote dia ao anatin'izay izay mahatonga enina voalohany safidy no hira ho ataontsika rehefa dia iangaviana ranabavy ama sy ranabavy mami hijery momba an'izay. Ndao ary tsika hiditra amin'ny fizarana fahatsapana. Tany tompo ranabavy Marina Tiana, inona ny azonao zaraina androany ianao ny fitenenana? Tany tompo pasitera manokana vita zao e. Tsy maheno. Maheno be mihitsy ka anao ny fitenenana. Ny zavatra tsapako zany hoe ngeza Jehova mahery izy, ny Andriamanitra mahery indrindra no ny Andriamanitra rehetra izay misy eto amin'ny tany izay mandalo azy dia aza matahotra fa vao miresaka Jehova vao mieritreritra Jehova tsika dia tsy maintsy hoe zavatra ngeza be ny eo alohantsika. Izy tena hoe atsipy ny zavatra zany tibitibika eo masony mijery fotsiny izy dia efa manomboka rava daholo ny olana rehetrarehetra dia azo misaraka ny Jehova. Ny zavatra amin'ny Jehova tsika dia tsika manokana iny satria tsika zanany dia aza matahotra hoe na manaraka tsika zany ny fahavalo ao aorianao hoe haka ny anjarantsika dia tena hoe fanamian'i Jehova tsika iny fa ny fahavalo dia tena hoe zavatra ratsy ny anazy tsy ilay tany maina amin'ny Andriamanitra iny, tsy ilay ranomasina mivakino fiaro antsika iny fa tena hoe dia zavatra ratsy mihitsy ny amin'ny Jehova azy. Farany
tena hitako nakasika indrindra ilay hoe asa matahotra ilay kaikitra amin'ny anarana rehefa voakaikitra izany ianao fa ataovy eo akaikinao Jesosy. Jesosy antsoina koa izany satria misy ny rany ranondry mankasitraka pasitely dia gaorita isika rehetra. Alleluia, mankasitraka anao na vavy Marina Tiana dia Jesosy hamaly fity dia mitombozy tsy pasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia, mahafinaritra ny fizarana fahatsapana. Tsika ary ampiditra olona manaraka indray tsika dia ao aorianan'izay mbola misy maromaro ny ijoro izara fahatsapanao tsika aloha ampiditra olona manaraka indray Alleluia, tany tompo arona Bavaingilina Rodriguez, anao ny fitenenana ina ny azonao zaraina androany. Mankasitraka pasitera na amin'ny fitenenana dia manona fiakanan'i Jesosy ho amintsika rehetra. Dia mankasitraka nareo ny nantakoa tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika be anaty teo dia ilay hoe tao amin'ny salamo iny salamo tena mivarotra teo amin'ny fivaran'ny foliny hoe aoka fantany fa ianao miriry ihany izay atao hoe Jehova no ilay avo indrindra ambony tany. Tsika izany tsy mahita Andriamanitra malahery tsy mahita Andriamanitra mahery tahaka ny Jehoandriamanitra io dia tsy tokony hiaran'ny Jehoandriamanitra ity. Dia faharoa ny hoe raha nanokatra ny sokafany nanokatra ny ranomasina mena Jehova misokatra io idirin'ny samy tatao koa na ny zanak'Israely na ny Egyptiana fa ny sokafan'i Jehova ilay izy hiampitany zanak'Israely fa kosa ny telona ny Egyptiana. Dia fahatelo hoe raha ny zanak'ondrin'Andriamanitra raha ny ranomahan'i Jesosy no miasa ao anatintsika dia tsy misy tokony ho atahorantsika. Dia ilay fahaefatra moa voadimy anankely ilay hoe Jehova izany tsy tokony ho taitrintsika hoe Jehova izany tsy mila hoe mihetsika na manahina rehefa hiady amin'ny fahavalontsika fa mijery fotsiny izy. Dia izay tena nakasika be pasitera mankasitraka indrindra amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao raha Bavaingilina Irina Rodriguez tamin'ny fizarana fahatsapana tena mamy. Alleluia, Jesosy hamaly fity. Alleluia, mitombozy tsy pasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo raha Bavy Ingilina Rodriguez. Mamy ny fizarana fahatsapana tena mamy tena mahafinaritra. Tsika apiditra olona hafa indray izara fahatsapana manaraka. Alleluia, ny tompo raha Bavy Mami, anao ny fitenenana inona ny azonao zaraina androany. Alleluia, resaka pasitera ny fitenenana mankasitraka nareo ny tena mahakasika teo ny falebiazan'Andriamanitra voalohany tena mahavelona fanantenana tena mafana fo hoe tena samotra isika maneran'izao tontolo izao maneran-tany Jehovan-Diamanitra isika ririany tena ngezabe izy ririany tena lehibe Jehovan-Diamanitra Israely. Alleluia, avy koa ny ranomasina rehefa nisokafin'i Jehova tsy sokafina ho an'ny fahavalo fa nisokafina ho an'ny zanak'Andriamanitra. Mino fikasany fahavalo sy hiditra safinika ao anatin'ny ranomasina manendrika mafy ny dikiandina dia naritra ao anatin'ny ranomasina fa zanak'Israely koa tafampita satria nisokafina ho an'ny Israely ny zanak'Israely ny ranomasina. Avy koa ilay zanak'ondry teo ilay zanak'ondry anisan'ny biby tsara matsiro sady ny rano koa tena fanafody tsy afaka manatitra ny hafa. Tahaka izay koa Jesosy ny rano tena mahery tena lehibe Jesosy tsy fidifidy foana Jesosy natao hoe zanak'ondry fa tena zanak'ondry mahery marina izy tena lehibe tokoa. Alleluia, mankasitraka pasitera. Amen. Alleluia be mahafinaritra. Mankasitraka Bavy Mami tamin'ny fizarana fahatsapana mamy be mihitsy fizarana fahatsapana. Mahafinaritra be nareo tena mihaino toriteny nareo fa tsy misangisangy dia mankasitraka Jehova hamaly fity mitombo fahasoavana sosotra hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia,
Satria piditra olona hafa manaraka andray izy andray ary niditra ao raha mba fantatrareo. Halleluia. Ary mentsika fitenenana indray ary na vavy $100. Inona ary ny azonao lazaina androany, inona ny azonao ambalanao ny fitenenana $100? Jesosy pastora dia makasitraka indrindra amin'ny fitenenana. Tena nakasiky be androany ny fahakelezan'ny Jehova. Jehova dia tsy mahery. Jehova tsy ady mahery ary izy koa lehibe indrindra. Tena hoe mampahery be izany. Avy koa tena hoe makasizaho ary Jehova tena hoe izany iaty fa ianareo kosa no angivy. Asika mandrina dia mivavaka amin'ny Jehova. Jehova mijery antsika mitondra tena ho antsika. Fa izy rehefa mijery fahavalontsika dia magnapotika ny fahavalontsika. Fa tena hoe lehibe Jehova kasaka amin'ny salafika efatra-ambinifolo teo hoe izy izao fanjakany voninahitra izao. Jehova mahery tokoa, Jehova misy ady mahery. Tena mahery Jehova, tena hoe mampihery fahankinana be ny sosiyete. Makasitraka pasitera Jesosy Maria, makasitraka nareo mianadahy. Amen. Alléluia, makasitraka indrindra anao rahavavy $100 tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be dia Jesosy hamaly fity dia mitombo fahasoavana sosotra hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo raha navavy $100. Rapitra olona hafa mbola misy olona telo ngamba raha kely indrindra mbola hijoro hizara fahatsapana. Tany tompo Erika, inona ny azonao lazaina androany anao ny fitenenana? Tany Jesosy pasitera dia tany Jesosy koa tsika tsirairay avy dia manatrika an'izao vavaka-fiangonana izao dia makasitraka na amin'ny fitenenana pasitera dia makasitraka narinana ihany koa tamin'ny toriteny sy ny famelabelarana dia tena hoe mamy sady mahakasika be ny toriteny androany dia ny anahy tena nahakasika be anahy teo ilay resaka hoe Jehova tsy mihetsika ao amin'ny fitoerany akory fa efa mijery antsika fotsiny izy dia mahery tsika. Efa mijery ny fahavalontsika izy dia resy ny fahavalontsika eo anoloany. Dia izany hoe ao amin'ny Jehova izany ny tsisy hoe tsisy mahajanona eo anoloan'i Jehova izany rehefa ny fahavalontsika inona ny heriny fa izy ny tokony fahefana, izy tsy mahay manao zavatra rehetra, izy tokony atahotra izany tsika inona problème eo anoloantsika, inona fahavalontsika na dia mikaikitry nomena rano ary dia tsy tokony atahorantsika satria ny rahan'i Jesosy mihitsy nefa mikoriana atao anatintsika dia ny rahan'i Jesosy no antidôty ahafahantsika tsy tratran'ny problème ina fa atsika misitrana izany amin'ny ohatra hoe kakely nomena ranontsika dia sitrana ho azy amin'ny antidôty satria rahan'i Jesosy efa mikoriana dia mila atao sura izany hoe efa ao anatintsika tokoa hoe ny rahan'i Jesosy raha te handresitsika raha tsy teo fatin'ny kaikitry nomena rano. Dia izay pasitera ny tena nakasika anahy. Makasitraka. Alleluia. Alléluia, mankasitraka indrindra anao tanatin'izay fizarana fahatsapana izay raha navavy Erika dia Jesosy koa hamaly fity anao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Mbola piditra olona hafa indray tsika, misy olona hafa mbola hiditra indray ao hizara fahatsapana manaraka. Tany tompo raha tojo vinona ary no azonao ambara androany anao ny fitenenana. Tany Jesosy daholo itsika rehetra misoratra betsaka anareo mianadahy amin'ny toriteny fa tena hoe nampahery sady nakasika dia mizara tena nakasika anahy voalohany indrindra aloha tamin'ilay hoe io atinao ngeza be io Andriamanitra na dia ny tena aza hoe tsika ingina fa Jehova niady dia Jehova tsy mila menaka akory tsy mila mihetsika eo amin'ny seza fiandrianany akory izy dia mahavita vao mijery fotsiny ny fahavalo dia tonga dia mihono ny fahavalo vao mijery fotsiny ny fahavalo tonga dia simba ny tamisy tonga dia mivoa tsy mila pierre tsy mila le fanodikodonana le fanaovana ampiny le fanasorana ampiny ireny fa tonga dia miasa Andriamanitra tena hoe mahakasika be hoe tsy mila miala eo amin'ny sezany akory Andriamanitra izay tena lehibe Jehova. Dia lehibe koa ilay hoe niza Andriamanitra dia ambanin'i Jehova foana fa izy le ambindriny. Alleluia, tena nakasika anahy. Dia ilay tantaran'ilay serpent teo koa tena nakasika anahy hoe na dia misy pozina tahaka inona aza dia ny ao amin'ilay zanak'ondry amin'ny ondry mitody. Alleluia.
tonga dia sitrana ho azy ilay ondry tena nakasika dia saosy moa zanak'ondry dia tena vomay nampahery sady mampirisika ihany hihinana hena ondry za mba miaccumule antidote ty ondry raha eo dia tena vomay nampahery nahafinaritra dia tay Jesosy taoly. Alleluia, mankasitraka indrindranao raha tojo tamin'ny fizarana fahatsapana mamy be ihany koa dia Jesosy hamaly fity mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia, mbola misy izara-pahatsapana tompoko ampandrotsika indray manaraka izy indray ary manaraka ao ambadimbadika ao asositsika sary. Alleluia. Ao ary tay Jesosy ary zandry any ina ary ny azonao zanena androany ianao ny fitenenana. Jesosy pastera, tay Jesosy sika rehetrarehetra. Maheno pastera zafady. Maheno tsara mihitsy. Eo, mankasitraka miaramila data amin'ny toriteny androany fa tena nampahery mihitsy ny ary nandraisana lesona. Nakasika be daholo ilay toriteny teo amin'ny zokikena ny famelabelan'ny pastera fa tena voaraiko koa dia hoe tena lehibe Jehovahandriamanitsika, tena sambatsika manana ny Jehova dia tsaroako tsara koa ilay natrandraisan'ny pastera teo hoe ny olombelona raha manao tetezana dia anatin'ny 10 taona mianatra fa Jehovahandriamanitra raha hanao lalana dia nanao ranomasina mena, namaky ny ranomasina mena izy atao anatin'ny iray alina fotsiny dia misy lalana tena hoe tsy takatry ny sainany fahalehibiazan'Andriamanitra. Tena sambatsika manana anazy dia nakasika be koa ilay hoe tsy mihetsika amin'ny fotoana izy fa mijery fotsiny amin'ny olana antsika dia voavaly. Alleluia be. Dia ny farany koa ilay fanoana fa ilay tantaran'ilay ondry sy bibilava teo tena nakasika rotsaroana mandrakarivo izany rehefa matrika hoena satria menarana izany misy tena hoe eo eo ny menarana io ny olana mety mahazo antsika ny olana fa izany hoe tsy hahafaty antsika ny inona zavatra mitranga eo raha ohatra ka manana ny raha amin'ny Jesosy eto anatintsika sika dia tena hoe mampahery be ilay pastera na iny Jesosy daholo sika dia voninahitra ho an'Andriamanitra rehetra. Alleluia, mankasitraka indrindranao anam-pahaviaina tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay nomenao. Andriamanitra manaiky ilay pasoavana hamaly fity dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany foana dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Za moa tsy mahita commentaire, misy afaka miteny ve hoe inona ilay hira afa atao ondry ny lokantsika amin'ny Pasika voaray izay efa voaray amin'ny mampionina izay. Mba misy afaka miteny satria ny commentaireko izany bloqué eo amin'ny ambonimbony eo fa tsy hita intsony hoe inona ilay hira lany tao. Nisy hira efa lany ve tao sa tsy nisy fa variana tamin'ny fizarana fahatsapana moa ny taina dia izay hira izay no ataontsika dia aorian'ny hira tonga dia hivavaka avatrantsika dia hivavaka amin'ny firenena hamarina ny fotoana. Misy hira ary ve ao tompoko efa voasoratra. Mba sorato eo azafady ilay hira nahazo mba ho ataontsika avy aty azafady indrindra. Jehovah mpiady mahery any groupe A misaotra ny ranabavibera any groupe A ahatsiarovatsika ny tany amin'ny Alleluia, tena ahatsiarovatsika tanteraka mihitsy tany amin'ny tany Amboazy ty tany amin'ny sortie kelitsika fisitahana kely nataontsika tamin'ny 2022 ity iray ity dia atolotra antsika mpitiavana be mihitsy dia menofinaritra daholo ary tsika rehetra dia aoriana ny terytsika tonga dia hivavaka avy hatrany efa lasalasa kely ihany ny fotoanantsika. Menofinaritra daholo.
Yeah.
Amen. Jesosy malala ao misotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fahafitan'ny fotoana teto androany. Zava-dehibe aminay Jesosy ny hanao an'izany telo teny zany satria mahery zay ary tena hoe tafalatsaka tia-ponay tokoa fa manana Andriamanitra mahery zay. Misaotra Andriamanitra ao. Misaotra midera sy mankalaza manome voninahitra anaranao zay. Dia taio Jesosy izany teny izany mba tsy ho very maina. Taio izany teny izany mba tsy ho latsaka an-dalana fa mba tena anao ny asany anatin'ny fiainanay tsirairay avy reto. Dia hoe ho fiainana mandrakizay hiboboky aty anatinay. Rehetrarehetra iny ke Jesosy mikorinina aty anatinay reny teny rehetra zenony reny ary mampahiry anay amin'ny fotoana hiatrehanay kaikitry ny mena rana tokoa. Dia amin'ny fotoana ninjehan'ny fahavalonay dia mahafantatra zay fa misy Andriamanitra mijery ny fahavalonay, mijery ny tombo ny fahavalonay ao ambony ao, ary misy Andriamanitra mijery anay andro aman'alina ihany koa. Misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fitiavanao dia laza saotra amanao dia voasisana dia afaritra amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tao anatin'ny teny izay nitoriana teto androany amin'ny anaranao Jesosy ao. Halleluia. Amen. Zao fansisikana vavisikana indrina Rodriguez amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Anao fitenenana Rodriguez. Halleluia. Asitrika pasitenana amin'ny fitenenana miaraka hivavaka aritsika hamarana fotoana sy fotoana mivavaka ho an'ny firenena. Andriamanitra rainay tsara indrindra mbola valy misaotra mankasitraka manome voninahitra ny anaranao ny amin'ny fahatotosana fotoana teto tamin'ny teny ity. Isaoranay ianao fa tsy tapaka amin'ny fandaharana. Misaotra tamin'ny teny satria ty tena nampahery nakasika tena hoe tavaletika tsara tena natao fonina izy Jesosy ny teny izay nomena ho anay. Ary misaotranao satria tsy manana Andriamanitra mahery tahaka anao, tsy misy ny Andriamanitra avo tahaka anao. Ianao ilay Jehovah mpiady mahery, mpiady ny adinay. Ary ny teninao androany tena hoe nampisaina mampahery ka tsy tokony heriketrika intsony zay hitady Andriamanitra hafa satria dia ampy anay fanananay ianao satria dia iny zany tsisy fahavalo majanona eo analonay rehefa ianao no miasa amin'ny fiainanay. Dia misaotranao koa zay Jesosy mbola menao fotoana ohatrany mbola ahafahana mitondra mavaka ho an'ny firenenay. Dia izany teny izany ane mba herinay Jesosy ianao tafapaka amin'ny firenena io, ianao mihitsy anao ka hiditra amin'ny firenena io Jesosy malalo, ianao ny ady ny vahoaka malagasy zay tena hoe ao anaty tena feno fahavalo ao anatin'ny firenena io manjaka ao faratsiana rehetra rehetra. Dia ianao Jehovah Andriamanitra no angatahanay mba hijery manokana ny firenena malagasy io ary angatahanay koa ilay tanàna kavananao Jehovah, ilay tanàna kavana fahamarinanao tena hoe andray tanàna ny firenena io. Dia ampanjakao ao anatin'ny firenena io Jehovah Andriamanitra ao ny fitiavana anao. Fa rehefa ianao manjaka ny fiainanay dia tena hoe tsisy fa eo amin'ny lohanay araka ny teniny etin'ny mpanomponao teo. Matoa fiaina tsy milamina tsara, matoa fiainanay mbola tsy mety tsara dia mbola tsy ianao tena manjaka. Dia androany zay izany teny izany tena tianay tafapaka ny ampon'ny malagasy tsirairay ho no mpiady adinay ary naranofo rapanahy. Dia matoko sy mijay Jesosy io nizaniza koa tonga teto tamin'ity dia tena hoe napakevitra eritreritro fa tsy hita danitra tsara sady mpamitsara tena tia tahaka anao zay Jehovah Andriamanitra. Ary indrindra ny Jesosy malalo raha anao sosarobidy ikoriana aminay tsara anasitrana zay rehetra mety marary anatinay ihany na ny aranofy na ny ara-panahy dia tena angatahanay izy Jesosy ahifafy aminay tsirairay avy tonga tetany teo. Ilay rahanao ianao ilay zanak'Andriamanitra, ny rahanao dia raha masina sady mahery ka dia izany no angatahanay. Niza tonga teto Jesosy malala dia tena hoe isaintsaina nyity teny izay nomena ho anay
ity tamin'ity androany ity ka raha misy ny olana manoloana dia hiantso ny anaranao, hiantso anketanana akavananao hiandray an-tanana ny mombana rehetrarehetra dia misaotra Jesosy Maranitra, misaotra tamin'ny fanatrianao teto fa raha tsy nisy ny fanatrianao dia zava-potoana ihany koa izay rehetra nataonay teto dia voninahitra azy tera dia atolotra ho an'ny irery ihany. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka ny nanao na vavainareo dirigese tamin'ny vavaka mamy be Jesosy amaly fity dia mitombosa sy fahasoavana hatrany mareza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra andrarambavakely koa tamin'ny toro tena mamy nafinaritra sy nampaherana rehetrarehetra. Jesosy amaly fitenao dia mitombosa sy fahasoavana mareza foana koa amin'ny asan'ny tompo dia tsy adino ranambavy Merysobe anjana tamin'ny vavaka fanombohana izay mamy be koa dia mahereza foana koa ianao amin'ny asan'ny tompo tombo fahasoavana hatrany mahereza hatrany. Jesosy amaly fity. Misaotra anareo rehetra izay nizara fahatsapana fahazava-dehibe fisanana fahatsapana. Misaotra antsika rehetra tonga niaraka taminay teto koa dia Jesosy koa ane ame anareo ny anjara saza ho anareo ambolasika androanandro Jesosy ka tahiny tompo venana soamatsara tsika dia eo netrantsika rapitso amin'ny ora tahaka izao. Manam-piandra an'izany dia afaka mihaino nareo ny akiradio.radio.445.com afanao mihaino ny japeo akiradio misy tokotenzaka ny adintelo amray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo rali. Samahita iny tompo daholo maherezitsika tsirairay. Amen.